avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Tsy tokony hijanona any anaty laboratoara na tranomboky intsony ny fikarohana fa tokony hivadika ho vokatra sy orinasa hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika androany. Tsy mbola misy fanovana hita taratra ny fikarakarana ny fifidianana hatramin'izao hoy ny filohan'ny antoko MMM raha nitondra ny fanehonkeviny nandritra ny fanatrehany ny fanokafana ny fikanando-sava ranonando momba ny fifidianana. Iroso amin'ny fanendrena PDS tsy ho ela amin'ireo komina tsy manana be ny tanàna ny fitondram-panjakana raha nambaran'ny ministry ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana androany. Miaina ao anaty tebotebo tsy tahotra isan'andro ny mponina automasina ankehitriny ao anatin'ny fanarenana noho ny rivo-dozankezany ny asan-jiolahy sy ny herisetra indray no miha-mahazo vahana any an-toerana. Niverina ny fanafika indray ny Amerikanina sy ny Iranianina ao Moyen-Orient raha somary nila mindamin-dratsy izany tao anatin'ny herinandro vitsy. Niverina ny fampidaroka bomba indray ny rototo mahakasika ny raharaha Detroit d'Hormuz. Ny antsiporian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Manatitra ny arahaba tompoky lahy sy tompoky vavy manaraka ny fahampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity asainay ampanajana ianao anaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny farany hanimboantsika izany ny tontolon'ny fikarohana sy ny fampianarana ambony notokanana androany ny Unipod na ny ivon-toerana manome lanja ny haitao ny fandraharana ary ny asa famoronana sy ny teknôlôjia. Tsy tokony hijanona any anaty laboratoara na tranomboky intsony ny fikarohana fa tokony avadika ho vokatra izany sy orinasa hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Tsy natao ivon-toeram-pikotrehana vokam-pikarohana ihany fa ihany koa fitaovana stratezika hanovana ny firenena izay kendrena hanenika ny oniversite mpanjakana rehetra eto Madagasikara. Andeha rahantsika ny antsipirim-baovao makasika izay entiny Tsiaro Rasoa Arvelo. Tsy mbola voaaro ny tetezana mampifandray ny fahalalana sy ny toe-karena ka tsy nahafahan'ny asa fikarohana lasa lavitra sy azo mbokatra lavitresaka hatramin'izay hoy ny filohan'ny fanavaozana nandritry ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fitoerana Unipod na ny University Innovation Pod izay natokana ho an'ny vaovao sy ny fikarohana amina sehatra maro manainga ny toe-karena ny firenena. Mila mafeny vaovao isika hitaritana ny fampandrosoany sy aleo tena ara-teknôlôjia raha ny fanehoan-kevitra. Efa ela ihany koa ny université mamokatra diplôma nefa mbola tsy ampy ny fanovana sy fahalalana ho lasa harena asa ary hery ara-toe-karena. Tsy tokony ho adinoina fa manana rem-pirenena iray lehibe isika dia ireo tanorantsika izany. Marani-tsaina ny tanora sy mpikaroka antsika. Maro ireo mpianatra lina famoronana mifototra amin'ny teknôlôjia sy robotika ary isan'ireo manatalenta ireo tanora mpandraharaha eto amintsika. Ireo tanora voavolavola eto amin'ity ivon-toerana ity dia andray anjara feno amin'ny fitondrana vahaolana maharitra ho an'ny firenena eo anilan'ny fanjakana malagasy. Misehatra tsy miankina ireo mpiara-mombon'antoka eo amin'ny lafin'ny fiarovana ara-tsakafo, ny angovo, ny fanodinana ara-industrialy, ny nomerika, ny fiovan'ny toetrandro, ny toe-karena manga, ny famoronana asa sy ny sisa. Natao hanomezana lanja manokana ny fahaiza-manao ny mpianatra.
mpikaroka ary tanora mpamorona sy mpandrara nitetika sa Unipod. Zava-dehibe ny fiarah-miasa eo amin'ny université, ny sehatra tsy miankina ary ny tontolon'ny nomerika amorona vahaolana maritra ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Laboratoire misy 5 samihafa nositrahana amin'ny alalan'ny Unipod. Le visite tsika misy laboratoire na intelligence artificielle ao, misy laboratoire na resaka énergie ao, misy laboratoire na resaka agri-food ao ao anatin'ireo secteur ireo zany ny fikarohana atao ato amin'ity Unipod ity. Misy élection, misy appel candidature zany dia eritreretana hoe 10 isaky miditra zany ireo mpianatra na mpikaroka manana hevitra izy dia le hevitra io avadika lasa produit ary ho raisin'ny secteur industriel sy ny secteur privé zany. Iaraha ny PNUD na ny Programme des Nations Unies pour le Développement sy ireo ministera misahana manokana ny fampianarana ambony sy ny fampandrosoana ara-teknôlôjia nitetika sa Unipod. Tafiditra ao anatin'ny réseau panafricain d'innovation i Madagasikara amin'ny alalan'ity tetika sa ity ka manome sehatra bebe kokoa an'ny tanora anehoany ny fahaizany sy ny talentany eo amin'ny sehatra ny teknôlôjia sy ny famoronana izay dingana lehibe ho an'ny fanavaozana. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fifidianana sy ny avy ao anivon'ny CENI. Harafitra ho atota-kevitra iray ny hevitra rehetra ivoatra mandritra ny fotoanandoha savaranando ifanankalozan-kevitra karakarainy avy ao anivon'ny CENI momba ny fanavoazana ny didy amandalana mifehy fifidianana amin'izao fotoana izao izay nanomboka androany ka hifarana amin'ny sabotsy izao eny amin'ny CCI Ivato. Atolotra hoentina hodiniana eny anivon'ny fotoanandoham-pirenena izany handraisana fanapahan-kevitra farany raha ny fanazavany ny filohan'ny CENI ho an'ny androany. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Isan'ny fototry ny olana, ny tarika korotana sy nahatonga ny fionganan'ny fitondrana, ny tsy fahalavorarian'ny fifidianana ny fanesy, izay feno hosoka sy alabato teto amin'ny firenena. Mitaky fanavaozana amin'ny lafiny rehetra noho izany, ny tontolo mpifidianana, miaingany amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy, mifarana any amin'ny famoahana ny voka-pifidianana hoy ny filohan'ny CENI. Antony rosona amin'izao fotoanandoha savaranando, karakaraina mandritra ny 3 andro izao. Lohahevitra misy 12 no hodiniana mandritra izany, ka andray anjara ao anatin'izany ny mpisehatra amin'ny fifidianana, ahitana ny atoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana samihafa. Voaresaka ao ny mahakasika an'izay voalazanao teo izay ny momba ny filatsahako fidiana, ny momba ny fampelezan-kevitra, ny momba ny fikirakerana ny voka-pifidianana sy ny sisa sy ny sisa. Voaresaka ao ihany koa ny mahakasika ireo fifanololana ara-pifidianana rehetra. Ny dinika atao dia fifanankalozan-kevitra ary fifampizarana ao anatin'ny tena mangarahara tanteraka no hamoahan'ny tsirairay avy izay olana no sedrainy ny fahitany ireo zavatra olana nipetraka tokony ho arenina tsy vitany resaka ny zavatra tsy mety ihany anefa fa hamoaka ihany koa ny sosikevitra sy ny vahaolana izay heveriny sehatra tsirairay avy fa ho fanatsarana ny zotra-pifidianana eto Madagasikara. Tsy mbola isy ny fanapahan-kevitra ho raisina momba ny raharaha-pifidianana, fa arafitra ao anatin'ny antota-kevitra iray ny hevitra rehetra mivoitra mandritra izao fikaonandoha savaranando izao, ka hatolotra ao anatin'ny fikaonandoham-pirenena izany handraisana fanapahan-kevitra farany raha ny fanazavana. Ireo zava-nisy sy marina ny ainana sy ny sedraina nandritra ny fifidianana rehetra teto Madagasikara nanomboka tany amin'ny fifidianana mbola ny tantanany tao amin'ny ministeran'ny atany sy ny fifidianana izay ny tantanany izay CENI efatra izay dia avoaka eo avokoa. Izay zavatra rehetra ivoaka eo na ny olana na ny sosikevitra na ny vahaolana dia horaketina ao anatina antota-kevitra iray ka haroso ho ampahafantarina ny voaka malagasy rehetra, ho haroso ho eny ampelatana ny FFKM izay hitantana ny fikaonandoham-pirenena ho avy ary ho haroso ihany koa eo anoloana ny fitondram-panjakana izay tokony andraikitra voalohany amin'ny fanamboarana ny lalàna fehezan-dalam-pifidianana vaovao hitondrantsika any amin'ny Repoblika Fady. Nanamafy ny solotenan'ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny rafitra misahana ny fampandrosoana na ny PNUD izay manohana ara-bola sy ara-teknika izao fikenandoha savaranando izao. Fa zava-dehibe amin'ny zotra-pifidianana ny fisian'ny fifampitokisana, fahatokisana eo amin'ny rafitra mikarakara, ny fahatokisan'ny olom-pirenena sy ny mpandray anjara ny fikirakirana ny fifidianana madio, mangarahara ary azo antoka, andraisan'ny rehetra anjara no takiana amin'izao fanavaozana izao raha ny fanazavana trany.
Mahakasika izay tontolon'ny fifidianana eto amin'ny firenena izay hatrany tsy mbola misy fanovana hita taratra ny fikarakarana ny fifidianana hatramin'izao ho ny filohan'ny antoko malagasy miaramiangy Hajo Andrinana Narivelo raha nitondra ny fanehoan-keviny nandritra ny fanatrehany ny fikaonan-doha Savaranando momba ny fifidianana fanovana rafitra fa tsy olona no atakiana raha tiana ny hanana fifidianana madio sy mangarahara tokony ny fanovana ny seni sy ny lalam-pifidianana no imasona vao miroso amin'ny fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana ho hiatrany ny fanazavana. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Tsy misy ninninona niova hatramin'izao ny resaka fikarakarana ny fifidianana sy ny eo anivon'ny seni ho ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga. Fanovana olona treto no nisy fa tsy mbola hita taratra ny fanovana rafitra izay notakiana teny Akanja. Angataka fanovana zay tamin'ny 13 dia tsy fanovana olona no mitantana ny seni dia davinay fanovana ny rafitra tanteraka mihitsy. Isan'izany ny ohatra ny hoe alohan'ny anombohana ny refonte ny liste électorale dia tokony hovaina aloha ny seni dia hovaina ny lalam-pifidianana satria miakina amin'izay ngeny ny refonte ny fomba fakana ny anaran'ny olona. Androany aloha tsy hitanay izay ary mino zay fa mbola fotoana afaka eritreretana an'izany. Fa roa manikaraka an'izany isan'ny nangatahana hita amin'izany alohan'ny anaovana ny refonte ny liste électorale dia tokony auditena ny logiciel ampiasaina. Androany aloha mbola tsy nahita izay tsy naheno mba nisy audité ny logiciel ve fa dia tonga dia le logiciel teo aloha ihany zany no ampiasaina. Zany eo amin'ny ankapobeny zany tsisy nininona niova. No amafisiny fa fifidianana natao amboletra sy feno hosoka no nisy hatramin'izay ka nahatonga ny korotana ny fanesy. Fanovana rafitra sy lalam-pifidianana araka izany no mila ovana amin'izao fanavaozana izao raha tiana nisy ny fifidianana madio sy mangarahara. Fa tsy hoe ny olona teo aloha dia soloana olona hafa dia madio azy le izy fa le fomba zany na resaka hoe seni maleo tena arany zany mila fampidiniana zany inona daholo no mahatonga anazy tsy mahaleo tena fa mahagaga fotsiny dia hoe ny ohatra administrateur civil amperinasa ve no tendren'ny société civile mampalasa saina ihany zany hoe ny société civile zay milaza fa hoe anara-maso ny fifidianana mitady fifidianana mangarahara aizany izy tsy manana olona akory ao anivon'ny société civile afaka anara-maso sy asa anao an'izany asa zany feny alao le izy tsy atao amena ny fanomanana fifidianana fa atao manaraka n'izay tena etaetan'ny olona ary azahoana fifidianana madio sy mangarahara. Ho an'ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika hafa zava-dehibe ny fanovana rafitra saingy mipetraka olana hatramin'izay ny tsy fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena. Nampatsay ihany koa ny avy eo anivony ny fiarahamonim-pirenena fa efa maro ny tolo-kevitra nomena saingy tsy nisy nampiarina izany. Moa avy ny fipetra zay apetraka ny seni iheveriny seni atongavana amin'izany fifidianana mirindra azona avoaka mpifidianana kely rehetra zany ve ny fanaraka amin'ny lalàna satria lalàna foana manko ny base ny zavatra rehetrarehetra. Raha ohatra ko mifanaraka amin'ny lalàna dia tokony misy zavatra zay heverintsika fa contesté amin'ny teny français izay efa natonga olo nitabataba taloha seni ohatran'izao tokony tsy hisy intsony manaraka hitabatabantsika mihitsy fa mba ho hevitra zay nitapahan'ny olona mifanaraka amin'izay heverin'ny olona atongavana amin'ny soa ho an'ny tanindrazana no hiadina ihany koa ny tsy maintsy tafidiran'izany ao amin'ny fehinkevitra farany ho ampiarina amin'ny fidiana manaraka. Saika nanakiana ny seni amin'izao endriny izao sy ny fomba fiasany ireo mpandray anjara tonga teny amin'ny CCI Ivato izay nilaza fa tsy nisy niova ny tokotany-pifidianana fa ireo nahafahana nanao osoka sy alabato tany aloha ihany noho ny fomba fiasa entina ankehitriny fa ny olona fotsiny no niova ary misy aza efa teo ihany no miverina. Tsy aivina isan'ny fitakin'ny tanora izay nizay hatramin'izao ity fandravana ny rafitry ny seni ity ahafahana manavao ny tontolon'ny fifidianana amin'ny lafiny rehetra. Raha ny vaovao voaray eto ampelantanana izao hariva izao dia nahemotra fanondroany indray ka atao amin'ny fotoana manaraka fa tsy foanana ny fifidianana izay solotena ny anteny miera-pirenena eo anivon'ny HCC hoy ny mpanina ny hariva teo. Tokony foanana fa tsy ahemotra izany hoy kosa ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka
efa tokony ny maraina teo moa no nanatanterahana izany saingy nahemotra ny ariva teo ary izao mbola nahemotra fanondroana izao indray ka atao amin'ny fotoana manaraka izany raha ny vaovao voaray hatrany izao ariva izao dia firosoana amin'ny fifidianana foloan'ny Voamera no andeha eny antoerana rehefa avy eo izay hotaterina amintsika eto ihany ny akony mahakasika izay. Vadika lafy vaovao hafa isika iroso amin'ny fanendrena PDS tsy ho ela amin'ireo komina tsy manana be ny tanàna ny fitondram-panjakana raha ny nambarany ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny tenany fa hotendrena vonjimaika aloha ny sefokotany mandrapatonga ny fikaonan-doham-pirenena izay anapahana na hofidiana na hotendrena ihany izay. Andeha rahantsika ny antsipiriam-baovao. Tsy mbola manana be ny tanàna treto ny komina Ambonivohitra Toliara sy Antsirabe ary ny komina hafa noho ny fahabanga-toeran'ireo be ny tanàna ny antoerana raha toka tsy mbola voatendry ihany koa atreto izay PDS ao Mahajanga. Mbola banga ihany koa ny toeran'ireo be ny tanàna amina komina maromaro na moan'ny fitsarana fa averina ny fifidianana noho ny tsy fanarahan-dalàna izay nitranga. Eo anatrehan'izany iroso tsy ho ela amin'ny fanendrena PDS amin'ireo komina voakasika ny fitondram-panjakana hoy ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny fanendrena PDS moa dia mazava ho azy rehefa mivoaka ny didim-pitsarana milaza fa banga misy ny fahabangan-toerana dia ka tsika amin'izao fotoan'izao mbola tsy afaka manatanteraka fifidianana mbola ao anatin'ny karakarana zay mihitsy zao anton'izao fotoanandoha zao savaranonandro zao mba ahafahana hoe inona ny anatsarana an'le tontolo fifidianana sy raha nao fifidianana amboletra ohatrika dia toy ihany le korotana dia iroso ny fitondram-panjakana amin'ny miroso miandalana amin'ny fanendrena n'ireo délégationna manokana zany eny anivon'ireny commune zay efa namoahan'ny fitsarana didy manamarina ny fahabangan-toerana ireny. Manoloana ny resabe makasika ny fametrahana sefokotany nanamafy ny ministra fa hotendrena vonjimaika mandrapatonga ny fikaonan-doham-pirenena ny sefokotany izay andray fanapahakevitra farany momba izany. Ka fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra hoe alao hotendrena aloha le izy mandra-panapaka ny fikaonan-doham-pirenena zany hoe inona no statut marina ny fokotany antsika zany mahita ny hoe rafitra maharitra zany hoe inona marina ny teny hitantanana azy fa mandra-patonga an'izay dia hotendrena izy misy olo tena mpanjakana manendry azy zany. Ny fanjakana kosa nefa dia zay manokana dia nanome toromarika hoe tsy manakana zany ny fampidiniana sy mifampiresahana amin'ny rehetrarehetra na antoko politika io na olom-boafidy io na ray aman-dreny ara-panahy io na ray aman-dreny ara-drazana io na ponina io tsy manakana ny fampiresahana zany izay fanendrena ho ataon'ny leben'ny distrika na ho ataon'ny préfet zay. Tsy aivona voarakitra tao anatin'ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2024 fa fidina ny sefokotany nanomboka teo anefa tsy nisy fifidianana fa notendrena trano zany. Mbola olana sedrain'ireo sefokotany ihany koa ankilany ny tsy fahazona tampoka raha mara-potoana fa miitsoka amam-bolana maro. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra ho raisin'ny fitondram-panjakana manoloana ity resaka sefo. Lafim-baovao hafa no entina amintsika mahakasika ny fitantanana komina niroso tamin'ny fitokonana na ny grevy nanomboka androany ireo mpiasa eo anivon'ny komina Ambonivohitra Toliara manoloana ny tsy fandoavana ny karama 12 volana sy ny fampidirana mpiasa vaovao. Fa nitsakitsahana ny zon'izy ireo no andraisan'izy ireo ny andraisan'ny mpiasa ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana izany. Andeha rahantsika ny antsipiriam-baovao mahakasika izay. Nikatona avokoa ny sampandrarah rehetra eo anivon'ny komina Ambonivohitra Toliara nanomboka ny maraina teo noho ny fitokonana faobe ataon'ireo mpiasa. Hatramin'izao mbola tsy voalohany karama 12 volana na dia efa nanaovana fanahirana tamin'ireo tompon'andraikitra aza. Etsy ankilana efa mbola misy hatrany ny fampidirana mpiasa vaovao ao anatin'ny komina ka io no isan'ny antony nanosika azy ireo hiditra amin'izao fitokonana izao. Ny grevy ny mpiasan'ny kominy amin'izao androandro satria 12 volana tsy nandray karama ny zahay. Marina ito koa nefa fa ireo be antsanay tsy misy hitsaka ny fisotroan-dronono. Dia nisy grevy izay efa nataon'ny mpiasa teo taloha. Dia nisy ny fampiresavana izay niarana mpiasa sy ny tompon'andraikitra ato amin'ny kominy. Dia nangataka izy ireo fa hiezaka fa tsy manambola kominy fa hiezaka ndeo karama 2 vola isam-bola. Dia niekenay izay fangatan'izy zareo zay. Dia mba nisy ihany koa fangatanay ny mpiasa hoe raha ohatra ka tsy manambola kominy fa hiezaka nareo andeo ny karama mpiasa 2 vola isam-bola zay.
dia ny zavatra bangatany akoatra tokony ampiditra piasa anareo dia ny famey zay resaky zay gaga zay ankehitriny fa tamin'ny 20 mai lasa teo zay miantsoko ny tompony andraikitra misy décision zay nozaraina antsokosoko zay tsy ara-dalàna tato amin'ny commune urbaine de Toliara ka ireo zavatrareo midika fa ry zareo ro mahatonga anay ny piasan'ny commune amin'izao grevy zay ataonay zao nanamafy ireo mpiasa fa mahatsiaro vohitsakitsaka ny zony ary manahy ihany koa ny amin'ny mety isiany kolikoly ao anatin'izao raharaha izao manao antsoavy ny fitondram-panjakana mahefa izy ireo araka izany mba ejery ankaiky ny zavamisy sy hitondra vahaolana haingana ka eto zay dia manao antsoavy aminao zay matao filoha jaina mba hijery zao fahoriana zao mahazo ampiasan'ny commune zao satria iarahantsika mahita fa afaka fotona fohy dia hiatrika ny fety fahalovantena atsika ny olona ve hanao fahalovantena falifaly fa izay piasan'ny commune dia ho halahelo ka mangataka aminao zay matao filoha mba jerevo ankaiky zay mikasika ny fahoriana reto mahazo ny piasan'ny commune reto eto ihany koa zay dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hanao inspection d'état amin'ireo mpikirakira sy mpitantana vola ato amin'ny commune fa besaka ny zavatra tsy nitomomba ato amin'ny commune urbaine de Toliara mbola itoy ny tolona hoy ireo mpiasa atrany ary mety hiakatra amin'ny dingana ambonimbony kokoa raha tsy misy vahaolana mazava sy maika entin'ireo tompona andraikitra manoloana ny fitakian'izy ireo mbola manodidina ny tontolon'ny grevy izay hatrany tsy nahafa-pony mpianatra eo anivon'ny N7 Antsiranana ny valiteny nomena izy ireo nandritra izay nomena nandritra ny 2.70 ora ho an'ny tompona andraikitra momba ny fitakiana nataon'izy ireo vokatry ny tsy hafaliany dia nidina andalambe izy ireo nanao dia be manerina ny diego ary nakany mivantana teny anivon'ny Braony fitaliavam-paritra misahana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana ary ny fanabeaza pirenena andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay tampitry 2.70 ora nomeny ny mpianatra ny N7 ka niroso tamin'ny fidinana andalabe nandeha nivantana amin'ny bureau ny fitaliavam-paritra izy ireo nanehoany tsy fafaliana sy tsy fitoviana eo amin'ny mpianatra INS manerany nosy fa indrindrandrindra eo amin'ny lafiny fandraisana mpiasa sy ny fagnatanterahana ny recrutement tsotra vo ampitovizy lenta ny école normale jiaby araka ny décret nanokafana azy dia mitovy daholo ny NS jiaby manerany Madagasikara fa anarany samby hafa magnita amin'ny recrutement farany igny mandeha 700 mahery olo ny recruter fito fogna ho any antsika zanaka Diego matsapa zay efa sy rariny ary voazimbazimba ny asy ny fampianarana eto mita koa zay ny liquidation totale ho anay mpianatra jiaby sortany NS eto Madagasikara takinay koa ny anaovana intégration ny diplôme mapen ndraiky lapen satria nagnino zahay ndovanga système LMD nagneky zahay fa magnino diplôme nay tsy intégré agnatin'ny raha io zahay fa nipropose décret nalefa agny fa jusque niany tsisy valiny ke takinay intégration io diplôme nay zahay ty vogno ampandroso firenena ty zahay normalien magnino izy ko olo nandeha aloha académie militaire sisy mandalo contractuel fa magnino zay no fagnandeha mpianatra mandalo contractuel nilaza ireo talepatry ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika fanao tatry ny fitarainana n'ireo mpianatra ny N7 ary anome vahaolana eo amin'ny ambaratonga ambony ihany koa lalagna nandalovan'olo jiaby io nianatra tamin'ny université aby n'olo jiaby ary naena niry firiny zegny fa tsy hoe direct navy directeur teto ary ny resaka recrutement efa hitantsika fa sy mahampy atsika jiaby izy io kanefa miezaka ny fitondram-panjakana hamaly izay tokony ho filantsika jiaby mino sy matoky za fa fitondram-panjakana ny endry no misy eto ary hitandregny vahoaka ho avy amin'ireo agny ny afatra jiaby na le nampitaina reo taminaka na le nampitaintsika jiaby samy mangalasary io amin'ny alalan'ny réseaux sociaux dia hiezaka zay fampikoragna ministère telo tonta na ny enseignement supérieur na ny enseignement technique na ny mena hikoragna ny raha mahakasika anareo iny tokoa moa nandeha atao
izy koa zaza andeha ampianarigny nefa tsisy asa andeha maizagna ireo tsy hijano eto ny tolo hoy ireo mpianatra raha tsy mivaly izao fangatagna sy fitekehana ny mpianatra izao iverigny eto amin'ny bureau fiasan'ny fampianarana teknika sy fanabeazam-pirenena izy ireo isaka mivaly ny fitekehana ataony izy ireo na dia mbola tsy mivaly aza ny fitekehana dia manentana ny mpianatra fa isy ny fanapahan-kevitra mazava sy mitombona avy amin'ny tompon'andraikitra ity etsiky ity. Tontolo ny toe-karena ho tanterana eto Madagasikara ny roa hatramin'ny 5 Jolay ho avy izao ny fiaonana ara-toe-karena sy ara-barotra Maurice Mada Connect Business izay manamafy ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy i Maurice andrasana amin'izany ny fisokafan'ny lalam-barotra vaovao ho an'ny tatsaha malagasy fa ihany koa ny fisarena mpamatsy vola fa eo ihany koa ankoatran'izay ny fampiroboroboana ny toe-karena eny fotony andeha ho rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny Daniela Minoarso. Ho fanamafisana ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Maurice indrindra eo amin'ny lafiny ara-barotra sy ara-toe-karena hosokafana ny soavin'andriana ny 2 Jolay ho avy izao ary eto Antananarivo renivohitra ny 3 hatramin'ny 5 Jolay izao ny fiaonana ara-toe-karena sy ara-barotra Maurice Mada Connect Business izay andraisantsika ireo delegationina maorisiana sy ny sehatra tsy miankina maro samihafa eto an-toerana. Tanjony hetsika ny isitrantsika ny sy ny fifandanjana eo amin'ny tsena tsy ny maorisiana irery no isitraka ny tsena eto an-toerana fa isitraka ny tsena ao maorisiana koa isika eto Madagasikara. Maorisiana ho avy aty efa fantany tsara mihitsy ny zavatra ilaina ka tsika malagasy mila manova paikady sy fomba fijery matotsika mampiantrano maorisiana eto inona zavatra ilaintsika avy any aminazy inona zavatra takitsika mila mivonona zany tsika dia mila miadopter position offensive raha lahantsika ny maorisiana tsy manao remise en question an'izay mihitsy fa tsika koa tsy tsenam-barotra fotsiny fa tsika zany mila manana zay approche offensive zay amin'izay ka mba hanana relation économique équilibré fa tsy hoe tsisy tany maorisiana dia tonga eto izy anangana trano tsy zay le misy expertise ireo olona ireo misy zavatra ilaintsika any amin'ireo olona ireo dia fitiny famaly le izy fitiny famarafara dia mifameno itsika fa tsy hoe malagasy akorytsika dia hoe anaiky le zavatra angatany fotsiny. Raha iverenana efa maro amin'izao fotoana ny orinasa maorisiana eto Madagasikara ilaina ny mampifandray ny sehatra tsy miankina avy any Maurice sy ny eto Madagasikara ahafana mampitombo traikefa izay mbola olana hita ary tsy ampy amin'ny ankamaroan'ny tanora malagasy eto an-toerana. Tokony orinasa malagasy ihany koa no toanan'ny maorisiana ahafana mamokatra ho antsika eto Madagasikara. Satria tsika menimena foana tonga ao Maurice le produit gaz ihany ireo label tsika mbola tsy mipetraka tsy industrialisé tsy manufacturé les produits any dia zay zany zao no piste anankiray hoe tonga avy eto aminay misy le vokatra dia atsangano le orinasa industriel ny transformer le izy. Le resaka asa indray ny zanantsika makany no fanontaniana teo fa ao anatin'le business connect ihany koa zany ny hoe mamorina asa eto an-toerana rehefa misy asa mahavelona eto ara-dalàna tsara dia tsy tetaitra ny voaka ny zanantsika dia izay koa zany ny tanjona amin'io hoe rehefa ampiasa vola eto izy dia mba amorina asa ho atsika fa io koa nefa tsy nofinofo hoe tonga eto izy dia mampiasa vola dia mitsangana le orinasa dia eo fa tsika misy problème de compétence. Raisiko zao ny secteur textile no efa tena ny raha tsika niasa tamin'ny maorisiana hatramin'izay betsaka ny orinasa eto amintsika aquarelle sy ny rehetrarehetra fa problème tsy maintsy manafatr'olona avy any Maurice foana izy rehefa iréparé an'le machine dernier cri rehefa miakatra amin'ny top management dia tsy maintsy mitady maorisiana izy na olona avy any Asie donc igapina compétence iny koa zany mila fenotsika dia mila vonontsika hoe efa reo daholo le atodohan'ny tanoranay iasa amin'le izy fa tsy hoe misy tanora fotsiny eto dia zay. Manodidina ny 5 sy 200 dolara eo ny totalin'ny fampiasam-bola maorisiana eo amin'ny sehatra maro samihafa. Manodidina ny 2,4 alina ihany koa ny asan'ny forona andrasan'ny Madagasikara orin'ity Maurice Mada Connect Business ho tanterana ny 2 hatramin'ny 5 Jolay eto Madagasikara ity. Raha tsy ahivana isan'ny firenena manondrana voankazo sy legioma ao Maurice Madagasikara amin'izao fotoana. Ho amafisina kokoa izay fahafahantsika manondrana any atoeran'izay indrindra amin'ny alalan'izao etsika izao. Indrafim-baovao ihany koa ny atsika amin'ny sainty vetivety atao anatin'ny dokam-barotra epotantsika ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo manasanao tsy saraka amin'ny fahampahalalam-baovao ny Cool TV.
salama tompoko tonga soe tamin'ny pegasus e zahay a dia mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tia ny bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka pegasus ko dia mbola manana kanapé sady fandrina ary isolant termika le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga avaralina fa misy refizety e Tiago Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jimina avy agny Europe amle tegna top Mina mety amina. À l'occasion de ses 65 ans, l'armée de l'air Malagasy vous présente Aero Expo 2026, deuxième édition, les 30 et 31 mai 2026 à l'escadron hélicoptère d'Ivat ex-Bani. Vivez les baptêmes de l'air, démonstration de drones, saut en tandem, rencontre avec les pilotes, exploration des aéronefs, concours hôtesses et pilotes, air de jeu pour enfants et bien plus encore. Aero Live avec Eljo et DJ Johan Loïc pour une vibe inoubliable. Entrée 5000 ariards, sponsor officiel Yas Madagascar. BNI Madagascar, Total Énergie. manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa andeha aloka afatsika izay tapany faharoa izay ny tontolon'ny fanamorina fiaramanidina no tanterana androany ny fanolorana fanehoam-pakasitrahana ny commandant Andriamboavonjy Andrina izay mpanamory malagasy voalohany teo anivon'ny kompania mpitaterana nanabakabaka Air Madagascar nanana ny mampiavaka azy ity mpanamory malagasy ity ary nahavita be ihany koa teo anivon'ny Air Mad nandritra ny 30 taona izay ny asany andeha arahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay entiny Gaëtan André Tsilavo. Izy ny commandant Andriamboavonjy Andrina mpanamory malagasy voalohany niasa teo anivon'ny kompania Air Madagascar nandritra ny 30 taona. Nanana ny nampiavaka azy izy teo amin'ny tantarany sy ny zavatra niainany nandritra izay taona maro izay ary koa niezaka niaro sy nanandratra ny maha-malagasy. Mialohan'ny nampanamory ny Air Madagascar azy anefa tsy maintsy nanao mpanamory teo anivon'ny tafika anabakabaka frantsay izy no ny fahasarotan'ny fandraisanao mpanamory tamin'izany fotoana. Lasana tany miaramila indray nanontany nekendry zareo hoe mila manao engagement amin'ny armée mihitsy aloha ianao aveo no tonga tao mila manao nono hoe tena anao le école de pilotage ny armée mangataka ny nationalité française ianao fa tsy mijanona hoe malagasy natao ny test isan-karazany mila manao engagement zany ianao au moins 6 ans dia iny any lasa affecté tany amin'ny école de pilotage ny armée de l'air française. Rehefa vita le fianarana dia natao concours pratique dia mba anisan'ny lany tao. Nioraka daholo izy rehetra hoe fa sambany mba nisy volontaire gasy lany tamin'ny concours anao pilote amin'ny armée de l'air française. Rehefa tonga ny fahaleovantena nasaina ny safidy izy na hijanona tao amin'ny tafika anabakabaka frantsay ka mangataka zopirenena frantsay na afindra tamin'ny tafika malagasy vao ny forona. Tsy nijanona tao Frantsy izy fa ny safidy ody teto tandrazana. Ary zany no hoe officier en service général to amin'ny escadrille malgache vao ny forona tamin'izany fotoana izany. Nanjary ohatrany hoe spécialitéko zany dia mitondra avion léger. Gaga daholo mirohatra daholo ny personnel ny escale era Madagascar isaky ny mandalo le brossard kely hoentin'le pilote gasy
Ty aviela isandray jery fa misy pilote gasy efa manakaiky ny faran'ny engagement dia nampetsondra manatsoa zao izy efa manakaiky ny faran'ny engagement anao mila mirenouveler engagement ianao raha toa ianao sisika hoe miala amin'ny armée dia tsy engagé amin'ny armée ntsony fa andeha ho any amin'ny civil taoko fa tsy mety zay ho izy io en général dia misy zavatra tsy mety kely satria misy an'izy rola efa miaramila pilote gasy talohako navita ny école de pilotage izy dia nommé officier koa en même temps ary noho ny zahako dia manjary hoe manao école d'officier ndray aloha zay vao nommé officier mampandrianao ao zay fa raha tanatrehanao ka miala amin'ny armée ka hiditra ny civil je vous mettrai le bâton dans les roues kanjo moa sendra ny fitahin'Andriamanitra ho an'ny olo-marina kely sisa tsy tonga ny faran'ny engagementko maty raha manatsoa dia lasa amin'izay nihetsiketsika be hiomana an'le hifindra amin'ny civil. Araka izany tapitra ny engagemeny niala tao amin'ny tafika izy ka niditra tao amin'ny Air Madagasikara vao roa taona monja taoriny ny joroany Air Madagasikara tamin'izany fotoana no niditra ho mpanamory tao indrina Andriambavonjy ary niasa tao nandritra ny 30 taona 30 taona izy ankehitriny ka izao nitolorana faneo mpankasitrahana izao nanafatra ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny Air Madagasikara izy anao tsara ny asany ka anandratra voatrano ny mahamalagasy fa tsy anaiky ny anjakan'ny vahiny. Ny opinion personnelle ko le misy tsirairay amintsika zay mandalo amin'ny Hermady ao matsapa lalindalina kokoa noho ny be sy ny maro hoe mbola ny vazaha foana manjakazaka sy mandidy sy manapaka sy miprofite le compagnie eto Madagasikara. Izy tsy vitany hoe mbola ny vazaha foana fa tena le pouvoir d'état ny République française mihitsy mbola tompony ifandidina sy fandaharana sy ny administration any amin'ireny le néocolonie rehetra ireny. Za kory tsy manao hoe inutile le resaka le hoe tiana ho malgasisena daholo ny compagnie gasy sy ny sisa kanefa hoe zay ny tokony ho mafimafy kokoa tsain'ny olona hoe tsy resaka individuel mihitsy no anaovana an'izay. Riarian'ny malagasy sy ny kompania mpitaterana ny commandant Andriambavonjy indrina hoy ny tale général ny Air Madagasikara izay isan'ny Europianany tamin'izany fotoana ka rariny izy raha nitolorana faneo mpankasitrahana tahaka izao. Nahafantarana ny commandant Andriambavonjy dia rahantsika mahita olona tsotra raha misy ny lesona ngezabe dia fanetretena ary niaro mandrakariva sy nanandratra mandrakariva ny mamalagasy ny commandant Andrina Andriambavonjy dia tambola andro ny fahavazana ny pilote tampanivon'ny Air Madagasikara fa izy ny aligasy tsangana ary tsy mitsanga menatritsika malagasy. Isan'ny lara-pahamehany ny fitondrana fanavaozana ny amerenana ny asy ny kompania mpitaterana napakapaka malagasy Air Madagasikara hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina tonga nanome voninahitra ny lanonana androany mila fifampitokisana fifandraisan-tanana indrindra fahasahina ny firosoana amin'izany fanavaozana izany. Tonga amin'ny toerana anananao fahaiza-manao isika izao eto ny fitondram-panjakana anohananao sy ny mpiara-miasa rehetra ary tokony nomena andriamatoa ny fanavaozana fa raha misy ny lara-pamehana dia ny amerenana an'izany kompania mpitaterana izany koa manaterantsika rehetra mba samy anome miosa ny zato isan-jato izay ananantsika tsy fotoana anativina izao fa fotoana ny fahaisakina ny fahasahina ary finiavana ampodindraya ny asiny Air Madagasikara koa matoky isika fa tsy ho vita mitokana izany fa isika rehetra no miaraka mampahery anareo ny amin'ny fanenjehana maro samihafa tadidio anefa fa raha vitatsika izany dia tsy ho atsika intsony zany fa ho an'ny taranaka sy ny tantara ny Madagasikara mampahery anareo tokolasy takovavy. Nampanantena ny solo-tena-mpanjakana teto fa hirosoana ny fikarakarana marbonina-pirenena ho an'ny commandant Andriambavonjy indrina. Ity faran'izay tsahivina trano fa nilatsaka ny sitrapo tao amin'ny escadrille de liaison et d'observation ny taona 527 enina 526
ka tany Afrika avaratra no sidina voalohany nataony. Ny taona 477 izy. Roa taona monja tao aorian'ny fisokafany no nanamory fiaramanidina tao amin'ny Air Madagascar raha tsy laza afa-tsy ny DC3 sy ny Boeing 747. Tontolon'ny asa tanana ara malagasy mitohy amin'ny fampandrosoana ny asa volavolain'ny tanana raha ny voalaza nandritra ny fanokafana ny 70 taona ny ara malagasy rotodig. Maniry hanana zavatra tsara eto amin'ny firenena ny mpanao asa tanana. Manoloana izany miantso ny fanjakana hijery ny sehatry ny asa tanana izy ireo, indrindra ireo ampivarotra eny amin'ny sampana na ambotro manjaka. Andeha arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Mitondra fanavozana ho an'ny firenena ny mpanao asa tanana ary nomen'Andriamanitra saina afaka mamorona sy mamola vola ireo vokatra azo avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha ny nambarany ny ara malagasy DIG nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny 70 taona ny jorony. Fitaovam-pivavahana iraisam-pinoana no nanamarena izany avy amin'ny asa tanana ny akamaroan'ny vola vahiny entin'ny mpizahatany miditra eto Madagasikara. Arak'izany, mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ireo asa tanana hoy izy ireo nanamafy. Raha mandrositsika dia mpanao asa tanana maniry hanana zavatra tsara. Voalohany aloha zany ny asa tanana dia miainga amin'ny fambolena, dia rehefa avy mamboly dia mamola vola, dia manao azy tsara, dia zay vao amidy le asa tanana. Raha jerena ny ara-malagasy rototika dia mitohy amin'ny fampandrosoana amin'ny asa tanana. Zay vola volain'ny tanana araka ny toriteny teo hoe vola volain'ny tanana men'Andriamanitra saina afaka amorona, afaka hitondra fanavozana ho an'ny firenena. Sady mampandroso firenena zany asa tanana zany, ny devise betsaka indrindra ampandrosoana firenena dia avy amin'ny asa tanana, avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Mieritreritra ny anangana tsangam-bato sy bloc sanitaire iray lehibe izay tsy nisy nandritra ny taona maro ny ara malagasy DIG. Noho izany tsy avelan-dala fotsiny izao 70 taona ny jorony izao, fa tokony ho ajariana sy hifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny ihany koa hoy ny fanazavana. Satria zavatra efa karazana manan-tantara zany raha zany taona zany resahana. Maniry zay raha ho ajariana mba atao manaraka ny zavatra fahitantsika amin'izao teknôlôjia izao, satria efa hita hoe ohatry ny olona 30 taona anio tovy amin'ny foana. Dia ny zavatra tena lehibe indrindra eritreretina ho ezahana ho atao anatin'ny tsangam-bato ray dia ny faharoa manaraka an'izay anangana bloc sanitaire ray lehibe zay izay tsy nanananay tao anatin'izay fotoana izay, nefa sady ilainay ilay izy ny ilain'ny vahiny tonga mizahatany eto amintsika. Nanaitra ny fitondram-panjakana ny ara malagasy DIG ny hijerena azy ireo manokana amin'izao 70 taona izao. Notakiana tamin'izany ny fanomezana toerana manokana ho an'ireo mpanao asa tanana ny fampandrosoana ny ara malagasy eto amin'ny firenena. Manome tolotra miavaka ny bijoteria miravaka fiadanana etsy Behoririka sy ny Anosy. Amin'izao akatoko ny fankalazana ny fientin'ny reny izao. Hisy ny fihenam-bidy amin'ireo firavaka rehetra ary fanomezana ho an'ny reny tonga ireo modely vaovao maro isafidianana sy volafotsy tsara kalitao. Tsy ny reny ihany fa misy ihany koa ireo firavaka ho an'ny ankizy sy ny lehilahy. Andeha arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Falmiaravantsika rehetra mpanaraka ny vaovao ato amin'ny Cool TV izay ato amin'ny bijouterie miravaka fiadanana efa akaiky ny fetin-dreny. Azadiny papa, azadiny rakizy fa milady ho avy zao ny fetin-dreny vidano cadeau neny ato amin'ny bijouterie miravaka fiadanana. Hoeto aty neny, hoeto aty dada isafidy izay tiany, fa raha tianareo surprise dia ianao sy papa no miaraka makaty amin'ny bijouterie miravaka fiadanana Behoririka tsenan'ny commune eto ambany tetezana vao miditra ianareo dia izay ny box voalohany efa hitanareo amin'ny sary io ambany io ihany koa ny laharan-tarobia azahoananay raha ohatra tsy hitanareo ny toerana 033 21 915 88 misokatra foana izahay hatramin'ny latsinainy ka hatramin'ny sabotsy, indrindra fa amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 7 maraina izahay dia efa misokatra faly mandray anareo ato. Misy ihany koa ny bijouterie miravaka fiadanana eo Anosy be tsena eo ambany tetezana ao ambadika ireo mpivarotra kapa friperie be dehibe ireo ao no misy ny bijouterie miravaka fiadanana Anosy be tsena. Afaka misafidinareo nanareo akaty Behoririka nanareo akao Anosy be izay akaiky anareo fa misokatra isanandro izahay. Azadiny fa manao livraison ihany koa izahay zareo ary mandefa any amin'ny faritra raha izao nareo manao commande dia tonga any aminareo ny ampitso ny entanareo na inona na ino. Misy arrivage be dehibe ato
aza misalasala manantona anay misy parure ato misy kavina misy kavina ho an'ny zazakely koa fa aza dino misy gourmette ato misy bracelet ato misy collier ato misy pendentif maro be ato mivarotra pierre naturel ihany koa zay toy ny beryl émeraude rubis misy ihany koa ireo karazana pierre artificielle fa ianareo no misafidy izay mety aminareo. Aza dino ihany koa fa manao gravure zay manao création manao réparation rehefa makasika ny volafotsy sy volamena dia ataonay daholo. Fa lanonana maro sosona kosa no natao sy ny tanterana ny atomboka tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna fotoam-pivavahana disy fampisehoana ary etsika ara-panatanjahantena ireo no nentina nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 5 taona ny sekoly ambony ENS ao Fianaratsoa. Andeha rahantsika ny fitanteram-baovao mahakasika izay. Raha tany ampiandohan'ny taona 27 no nijoro teo Andrainjato Fianarantsoa tamin'izany mbola 20 mahery teo ny mpianatra niofana teo anivon'ny ENS ity 17 taona ateo aoriana efa mandidina ny 7 ka hatrany amin'ny ray alina ireo mpianatra no manova fahalalahana eo anivon'izany toeram-piofanana izany. Tsy ireo mpianatra ihany no nitombo fa nivoatra sy ny atsara ihany koa na ny fototra-fitrasa izay ampiasaina na ny kalitaon'ny fampianarana izay omena azy ireo. Tanjana moa dia ny hoe raha jerevana manokana ny tantaran'ny ENS Fianaratsoa natomboka tany amin'ny kely indrindra izy ary mifara amin'izao maro ny tarehiny fandimby anatin'izay ary niezaka nanao izay anatsara sy anasoa ny ENS daholo zareo. Fa ny ankehitriny dia maromaro moa zany fototra-fitrasantsika eto amin'ny ENS Fianaratsoa toy ny terrain de basket izay nataontsika tamin'ny amin'izao fotoana izao izay tokanana farany teo ny amfiteatra sy ireo trano maro isan-karazany ary ny mpianatra dia efa maromaro ankehitriny satria mananika ny 7 eo ny mpianatra tamin'ny ENS Fianaratsoa ary misy parcours maro amin'ny fotoana izao. Miavaka raha samy mpianatra izy ireo indrindra ny fanajany ny fitsipika sy ny fitondran-tena izay ka mendrika raha izy ireo no hamolavola ireo ankizy mba ho lasa olombanina any aoriana. Ny zavatra misy aloha dia zavatra tsapa tsy asapahitanana dia hoe miavaka ny mpianatra avoakan'ny école normale supérieure indrindra eo amin'ny fitondran-tena toe-tsaina. Raha ianao zany miteny hoe normal zany dia na ny fomba fihetsika na ny fiteny na fitondran-tena dia miavaka. Izay mampiavaka ny normal ary izay no angatany fotoam-panjakana hoe ny mpianatra ny ENS dia mendrika ho recrutena avy hatrany dia ho tonga amin'ny fotoana ivoan'ny mianatra satria ny formation atao amin'zareo dia formation amin'ny fipetra ary manaraka ny fety raisam-pirenena na ny fampianarana na ny fitondran-tena dia tafiditra natao izay zavatra zay. Nanamafy moa ny Italia eo anivon'izany ENS izany sy ireo izay nahazo tombontsoa amin'ity sekoly ambony ity fa tsy avela andalo fotsiny izao fotoam-pahakalazana izao fa isy ny tsangam-bato tsapahitanana dia ny fananganana toerana famakiam-boky ho an'ny sekoly sady ho dian-tanany ireo nitantana no ihany koa ireo mpianatra no anao ny ezaka rehetra anatanterana izany mba ho dimbiasan'ny ireo zandry izay anohy ny dian'izy ireo any aoriana. Mahakasika ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana miaina ao anaty tebiteby amin'izao fotoana izao sy ny tahotra isan'andro ireo mponina ao andrenivohitry ny faritra Atsinanana ankehitriny taorian'ny fandalovana ny rivodozagezany izay mbola ho ampikatsahana fahasalamana sy fanarenana ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia ny asan-jiolahy sy ny heritritra indray no miamahazo vahana any antoerana eo anatrehan'izay noraisina ny fiapetra ho famerenana amin'ny laony ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana any antoerana. Aleo rahantsika ny atsiporiam-baovao makasika izay eto ny Brudo Raseta. Mitombo andro manalina ny tranga feno herisetra toy ny von'olona vakitrano ary ny alatra isan-karazany automasina tahotra sy tebotebo ho an'ny isa-tokantrano na andro na alina maro loatra ny tsy anasa ary sahirana ny mponina izay mbola ao anatin'ny fanarenana ny fiainany vokatry ny fahampotehana navelan'ny rivodozagezany raha ny fanehoan-kevitra voaray. Ny aho nahena azo vagna zao ny fandravagna tragnon'olo fandravagna olo tsy mandro fahalemana ny tomasina amin'izao tsika miteny zao. Tombo eo vao tafiditra 95% ny fafokotana amin'ny Tamatavy miaigna agnatin'ny insécurité daholo. Tena tsy milamina ny fandriam-pahalemana Tamatavy amintsika mizaka zao satria magnino impact an'le gezany le izy maro ny veranasa maro ny tsanasa ary maro ny verifananana dia lasa misy impact amin'le fiainana amin'le insécurité le fivirezana zay. Ho famerenana amin'ny laoniny izay fandriam-pahalemana izay napetraka ny lamina sy ny paikady any tanàna ny mponina izany ny fanakatonana ireo toeram-pilanonana sy bara
rehefa tonga ny ora voatondro. Lalàna efa nisy zay zany no atao ary any tanana antsika rehetra na ny mpisotro na ihany koa ny mpivarotra dia samy manaja an'izay fepetra izay daholo. Faharoa manarakaraka an'izay dia ny fisiany fisafona ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny anatin'ny quartier tahaka an'izao dia manome antoka ny mponina fa miasa izy ireo ary indrindrandrindra miezaka ihany koa mba isoroka ny fandikan-dalàna na indrindrandrindra zany dia ny ataontsika hoe vakitrano na fanafiana isan-karazany ireny. Ny farany dia miantso ihany koa ny fiarahamientan'ny mpiarahamonina rehetra satria rehefa miray initsika rehefa mifanampy dia horesy tosika ho azy ny mpanao ratsy. Andrasana amin'ity hetsika be midina ity nisy ny vokatra azo tsapahitanana ao anatin'ny fotoana fohy, ampitsahatra ihany koa ny tsy fandripahalemana, mampitebiteby ny mponina ao Tomasina. Andeha hoentina amintsika manaraka izao indray ireo vaovao no tsongaina nisongadina tao amin'ny pejy ny vaovao ny Akolo TV ho an'ny androany. Mamy Ravatomanga tsy nahita mangirana teo anatrehan'ny fitsarana tampony Mauritiana. Tahaka ireo fanapa-kevitry ny fitsarana Mauritiana teo aloha no lavy ny fitsarana tampony ao Mauricie indray ny fangatahana fivoahana ny fonja misy fepetra nataony mpisolo vava ny Mamy Ravatomanga. Mbola mitoy araka izany ny fijanonana ity mpandraraha malagasy ity any am-ponja ao Maurice. Ambalabe Vavatenina, trano misa 920 no maikilan'ny hafa tao Ambalabe, parcelle sy fokontany Ladoany, kaominina ambanivohitra Ambatoarana voalohany distriktan'ny Vavatenina. Androany alakamisy 20 Mey tokony tamin'ny 12 taona teo eo. Tokantrano 430 sy olona 470 isa no trabona vokatra izany. Afo avy ao amin'ny lakozia iray no ny andohan'ny loza ranoloha-ranom-baovao. Miantso tolo-tanana araka izany ireto traboina. Tokantrano 500 isa ihany koa ny traboina lasebatry ny aitrano tao Marolambo, Maromiety, Omaly nanomboka tamin'ny 2 ora tolakandro. Ranoloha-ranom-baovao efa nanao ny ezaka rehetra ny fokon'olona fa tsy voafeny afo. Vokany tokantrano manodidina ny 500 eo no tsy manan-kialofana. Tsy mbola fantatra mazava aloha hatreto izay antony nahatonga ny fahamaizana. Antsakay Toliarana, zaza varira vao eritaona sy tapany no nisy naka ankeriny tao amin'ny fokontany Antsakay, commune Renivohitra Toliara androany tokony tamin'ny 2 ora maraina. Miezaka nanohitra ny rain'io zaza io saingy no daroan'ireo olon-dratsy raha ny fanazavana. Mandeha araka izany ny fikarohana ity zaza ity. Bad $20 hanohanana ny fitantanana arabola sy ny fiatrehana ara-toekarena malagasy. Nakatoavy ny filankevi-pitantanan'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana ny bady ny famoaham-bola mitetina $20 ho an'ny Madagasikara. Vola amatsiana ny andehan'ny faharoa amin'ny fandaranasa hanohanana ny fitantanana arabola sy ny fiatrehana ara-toekarena eto an-toerana. Izany dia ifantoka amin'ny fitantanana arabola sy ny fidiram-bola anatiny, fanamafisana ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly, fanatsarana ny tontolon'ny fandrarana sy ny fisariana ny mpiampiasa vola, fanohanana ny setry ny angovo sy ny fanitarana ny herinaratra any ambanivohitra. Lava ny ilona maitso any diana $200 ny kilao ny vidiny apetraky ny tantsaha, $3,500 ny kilao no sainy ny mpividy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny commune Antsakoa Manondro district Anambanja tamin'ny talata 20 Mey lasa teo ny taom-piotazana lava ny ilona maitso 520 ao amin'ny faritra Diana. Aharitra efatrandro ny fifanakalozana eo amin'ny mpividy sy mpivarotra. Ao anatin'izany nanomboka tamin'ny tolotra $200 isan-kilao ny vidiny napetraky ny mpamboly. Saingy voalaza fa tsy mahasarika ny mpividy. Orinasa iray ihany no nanao ny tolotra $3,500 ny kilao. Tranga izay mahavery fanantenana ireo mpamboly. Dia inany koa ary tompoko lasy tompoko vavy ny antsika manakatona ny fampahalalam-baovao. Isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.